Salama daholo, tonga tsindray eto amin'ny vidéo manaraka kekeny anarako raha zao mihitsy ianao vao manaraka na miasa sy monina aty amin'ny tany Arabo efa 13 taona indrindra tiako ay za mipetraka de miasa tia sady efa mitatana orinasa kely. Androany iresaka bebe kokoa momba ny hoe ahoana ny fomba hialana amin'ny asa trano rehefa tonga aty amin'ny tany Arabo isika. Milohan'izay anefa de aza dino izay mampatsy manindro folo raha ohatra ianao ka zao mihitsy vao ato amin'izay arakinao daholo hoe ahoana ny asa tia ahafahanao mandray décision amin'ny farany andeha no sa tsy andeha olazainay dordor matsy mahatsara sy maharatsy ny aty amin'ny asa amin'ty amin'ny tany Arabo ahafahanao misafidy de afaharoa raha ohatra ianao ka hoe mieritreritra hitady asa ka andeha teny aminao hoe za de tavy asa keke de marina fa tsy manana asa ho anao za ary tsy afaka mitady asa anao na agence ho anao satria tsy natokanao amin'izay za fa manazava ihany fotsiny ka tsy afaka miara-miasa amin'izaniza zany mandefa kizany amin'ny tany Arabo ary tsy afaka koa mitady asa ho an'izaniza na manampy an'izaniza de matetika tsy afaka mamaly andreo message be de be ireny. Matetika koa ny publication zaraiko eto de en général fiainantsika ty en général tsy manisy andrabena raha soa na miteny anaran'olona satria tena matetika ianareo ireny tsy fantatro akory ny tarehanareo na hoe hitako nareo tsy manana problème amin'iza fa fiainana en général zay efa hitako aty no teneniko hoe aza atao zao na atao zao ka raha ohatra ianao ka miakatrakatra fotsiny amin'izany na tezitra amin'izany de anareny anareo satria fiainana efa niainanay daholo izy de zay mahatonga anay miteny atao zao aza manao an'izao fa zao mety problème zay ny anton'ny page. Yeny ary roso amin'ny loha hevitra isika hoe ahoana ny atao raha ohatra hiala asa trano sika fa manina ny elana ny asa trano ary manina ny tsy maintsy elana fa manina ny sarotra elana mazava ho azy fa ny andehanantsika ty ny antony andehanantsika ty de hiasa trano ny akabetsany satria zay mora visa ozy izy ara tany amin'ny vidéo tany aloha zay ny mora azahoana visa de ny asa trano nefa rehefa tonga ty tsy malalaka ny contrat hoe rehefa vita ny asa trano de afaka miala ianao de manao asa hafa ohatry ny olona any amin'ny firenena hafa de afaka manao an'izany rehefa vita ny contrat de afaka manao asa hafa fa ny ty de tsisy an'izay lalàna zay fa rehefa manao asa trano ianao de tsy maintsy iny rehefa ohatra ka tsy tianao iny de mila mody ianao noho izany raha ohatra ianao ka vita contrat tsy avelan'ny patron miova asa na miova patron na mandeha miasa amin'ny orinasa de tsy irery ianao fa ny ankizy rehetra de tratran'izany daholo noho izany mila mampiasa kokoa mila miezaka tsika elana amin'izay zavatra zay miezaka koa nefa tsika de tsy voatery hoe anao zavatra tsy mety ka mahatonga tsika tsisy papier satria rendraitsika miezaka de mitsoka de rehefa mitsoka tsika de lasa tsy misy papier rehefa tsy misy papier tsika de lasa migadra de lasa tsy afaka miverina amin'le toerana tsony rehefa tratra de zay zany ny alantsika ka tsika zany sady te ho isy papier te hiasa ivelany hiasa amin'ny orinasa fa tsy te hiasa trano itsony ka zao ary ny atao raha te tsy asa trano ianao de miankina amin'ny chance aloha fa tsy nretraretra nefa ka manao an'izany raha izay miankina amin'ny fahasahina roa zay ary ny fahatelo de miankina amin'ny ezakinao sy ny fahaizanao mandray décision amin'ny fiainanao ary indrindra mila entina mbavaka fa Andriamanitra mombanao amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao sy atony rehetrarehetra fanindrinao ary hiaro anao amin'izany journée anao zay mafimafy zay ka zao le izy voalohany ianao fitao aloha ny contrat raha tsy vita contrat ianao aza mieritreritra ny hiala amin'ny asanao satria io le problème matetika ianao rehefa tsy vita contrat de ianao nefa nandanin'olona vola nangalananao tany Madagasikara de io le mahatonga le problème ka mila mandoa mamerina ny vola iny ianao raha ohatra ka tsy vita contrat ianao de miala fa raha vita contrat ianao de mba hafahafa ianao afaka miteny za hiova asa mety miova asa aloha ianao fa tsy tonga de miasa ivelany de any amin'le asa faharoa ianao satria efa tsy nakanao intsony ny olona iny mbola asa gadama zany de mba mora aminao ndray miteny anazy za hiova asa indray amin'ny manaraka de ohatran'izay hatrany de rehefa zatra an'izay le olona de afaka mba mitady asa any ivelany amin'izay ianao avy eo ohatra hoe asa amin'ny salon de miteny za hiasa aminareo fa alaiviny taratasiko de amin'izay fotoan'izay ohatra ny hoe hiasa trano ihany ny elanao amin'ny patronanao fa mody miteny ianao hoe za hiova asa de ohatran'izay ohatra ny hoe fikafika ohatray zany mody miala amin'ny patron iny aloha ianao de miova patron hafa mba hafana manala an'le geja mafy be izy nakanao tany Madagasikara sy izy nakanao voalohany tany amin'ny agence de mila mamita contrat rehefa miova nefa ianao de niny olona iny koa mety mbola hitazona anao fa ianao mba mila mba mafimafy kely tsy nareo nakana fa za afaka miova asa de ao anatin'izay fotoan'izay ianao no mitady asa any ivelantsikelikely ka ny amindranao amin'ny papier anao amin'ny manaraka mety afaka
fiovana faharoa fahatelo zay amizay de mba asa amin'ny orinasa sy asa ivelany amizay ny amindranao amle visa 20 iny efa nazavako fa le visa 20 asa trano zay tsy afaka miasa ivelany fa saingy hoe irisianao lolo izy zany esanao ho any ivelany le izy satria nahoana raha ianao miasa any anatin'ny trano ny patron tsy misy orinasa andray anao fa ianao mila mivoaka de mila mandeha mitady asa mila manao interview tsy vita zany ianao fa tonga any ianao mbola mila mianatra an'le asa ianao zay ianao vao tena hoe raisin'ny compagnie rehefa ohatra amizay ianao ka hoe tian'ny olona amizay zany satria efa nahita compagnie ianao de amizay fotoan'izay ianao miezaka miasa tsara mba ho tian'le société rehefa tian'le société ianao de mora ho anazy amizay miteny ianao mandehana mody de averiny visa 18 ianao de izy manome visa 18 ianao amizay fotoan'izay nefa risque le fitoerana fotoana ipetrahanao esanao amle orinasa risque fa mila mahay mialahaly ianao zany mila mahay miafikafiny ianao rehefa miasa amizay orinasa zay ary mila mba miafikafina any ambadika fa tsy toa de eo aloha be 8 ny client rehetrarehetra na indray police ny client de mahatonga anao tsy en sécurité de zay zany faharoa hoe miala amin'ny patron voalohany mody mepitapita hoe miala ato amin'ny patron de makatsy de farany ianao mandeha mepita any amin'ny zay orinasa tianao andehanana raha indray mantsy izy reny visa 18 fa manana olona izy reny afaka anoratana ny taratasinao aloha amle visa 20 na de tsy soratra amin'ny orinasa ary ianao de aveo amizay ianao avadiny 18 rehefa ohatra ianao ka hoe ela miasa ao lefa madihana 18 ianao mila mody any Madagasikara misy de aveo averina zay le hoe mitady lalana no izany zany ny andehananao ile ivoaka zany hitady lalana fotsiny ahoana ny azahoanao asa aizana hitanao asa anova ny visa anao 18 zay ny antony tsy vitany any anaty trano any zany zay de tsy vitany tahotra zany fa mila fasahina mivoaka aty ivelany aty ianao de mitady an'izay zavatra zay marina efa ny olana sedrana aty satria ianao tsy maintsy atikofa trano sakafo sy ny zavatra rehetrarehetra ilaina ka zay mahatonga na miteny hoe mila mivonina rehefa hiditra amizay zavatra zay manangonangom-bola de mila mivonina de mila mandray décision fa tsisy miracle raha ohatra ka dinganao zay rehetrarehetra zay de matetika tsisy papier nefa ranao de zay no elantsika zay tsisy papier zay ka zay no teneniko anareo hoe tandremo tsara rehefa hiala amle visa 20 de visa 18 fa tsy afaka miova visa 18 ianao raha mbola etako eto fa mila mivoaka ianao tamin'ny heritaona no misy amnistie hoe ny visa 20 rehetrarehetra afaka ovaina 18 tamin'ny heritaona na mbola teto ary ianao ka zay rehetra efa niasa tamin'ny orinasa de tonga de afaka novaina 18 zany hoe le visa 20 efa niasaka tamin'ny orinasa afaka tonga de novain'ny orinasa izy fa ho anao zay mbola tsy nahita fa mbola tany amin'ny mpiasa trano mbola niasa trano tany de tsisy malalanao de zay mahatonga ny hoe tsy fantatra indray rovina indray misy an'izay famitsotra kely kasi famindra-po moa zany famindra-po zay ahafahanao hoe manova visa 20 ho visa 18 fa ny tena akapobe de mila mody ianao de miverina de eto ianao no de zay ianao vao tafaverina visa 18 ka zay fikafika elana fa tsy misy hoe keke ianao malala olona de davolany ako anovany ana visa 18 tsy possible zany mivoaka ianao de miatrika ianao de atrehanao problème rehetrarehetra anao nefa ny risque satria raha tratra ianao amin'ny visa 20 iny mety apigadranao de apody anao ankona de manana taratasy ary ianao de tsara ho fantatrao zay presque mitovitovy amizay dolo na any Oman ianao na Saoudi presque mitovitovy amizay dolo daholo le izy fa tsy misy samy hafa be ny any Dubai teneniko anareo teo hoe zareo mety afaka manao contrat vita roa taona ianao de afaka miala any satria efa velatra kokoa zareo any efa mandroso kokoa zareo ka zay mahatonga ny any afaka anaovana an'izay anna kokoa zany chance betsaka kokoa chance afahanao ka de mahireza dolo daholo de anjaranao mandray décision amle zavatra tianao atao de merci daholo amin'ny nanarakintsika miresaka loha hevitra hafa bye bye